La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano, ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manulchano, ni Fampalalamba Vaovao. safidy tsara indrindra. Nandritra n'ity herinandro ity nisalovan'ny filoham-pirenena avokoa ny asan'ny gouvernemanta tamin'ireo fitokanana zava-bita sy fanombohan'ny asa. Tamin'ity androany ity dia ny fotodrafitrasa natomboky ny gouvernemanta teo aloha ary tsy tao anatin'ilay tetikasan'ny filoham-pirenena akory no tsy dia ny filoha teny amin'ny komina Aout distrika Ambohidratrimo. Tahaka n'ireo fikambanana sy antoko maro samihafa nanambara ampahy be maso anohana ny andrajoela ihany koa ny antoko maitso sy ny antoko lia raiky androany. Samy resy lahatra amin'ny vina IEM izy ireo. Ray volana mahery mialohan'ny fifidianana fantatra ankehitriny araka ny fanadidina nataon'ny OCCRP fa tamin'ity fitondrana rajoanary mampianay ity no nisian'ny fikapana andramena betsaka indrindra. Ny fanajana lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ihany no ahafahana manafoana izany raha nambarana teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ataon'ny zokiolona ho fitsaboana tena etsy amin'ny zaridaina anosy manoloana ny ministeran'ny rahambahiny amin'izao fotoana izao. Ireo zokiolona manana aretina tositra sy diabeta no mandeha tongotreny. Maresaka iraisam-pirenena any Zimbabwe nanao fanambarana androany fitsarana avo momba lalam-panorenana any an-toerana fa Emerson Mnangagwa no lany filoham-pirenena. Nadidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalambon'Kolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao tena nandritra n'ity herinandro ity dia nisalovan'ny filoham-pirenena avokoa ny asan'ny gouvernemanta tamin'ny fitokanana zava-bita sy ny fanombohana ny asa tamin'ity androany ity dia ireo fotodrafitrasa izay natomboky ny gouvernemanta teo aloha ary tsy tao anatin'ilay tetikasan'ny filoham-pirenena akory no tsy dia ny filoham-pirenena teny amin'ny komina Aout distrika ny Ambohidratrimo fanadina Rarsona Andry. Ny sesisesy ny fitokonana zava-bita sy fanombohana asa nataon'ny filoham-pirenena roa herinandro mialohan'ny fiam-potoana tokony hametrahan'ny fialana amin'ny maha-kandidaty tenany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Ny manaitra ny mpanara-baovao dia salovan'ny filoham-pirenena tanteraka ny asa tokony ho totosain'ny gouvernemanta. Fotodrafitrasa maro izay ezaka avy amin'ny komuna sy efa natomboka tamin'ny fotoanan'ny gouvernemanta teo aloha izay tsy tafiditra akory tao anatin'ilay tetikasan'ny filoham-pirenena no akamaroan'ireo fotodrafitrasa tokanana sy tsy didin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Santionana amin'izany ity fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena rajonary mampianana hery androany ireo fotodrafitrasa an-dalam-pamitana teny amin'ny komina Aout distrika Ambohidratrimo. Isan'ireo notsidian'ny filoham-pirenena rajonary mampianana hery androany ny tsenapokon'olona fotodrafitrasa izay nokasain'ny Prime Ministra teo aloha mahafaly solonandrasana natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana ny asa. Andro vitsy mialohan'ny nanalana azy saingy nosakana ny vahoaka araka izao anarahanao azy izao. Endrika fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana saingy ampiasana ny fiara-panjakana, tranom-panjakana, volam-bahoaka sy ny mpiasam-panjakana izao fomba ataon'ny filoham-pirenena rajonary mampianana hery izao araka ny fahitan'ny mpanara-baovao azy. Tahaka n'ireo fikambanana sy antoko maro samihafa nanambara ampahy be maso fa hanoana ny andro rajoela ihany koa ny antoko maitso izay tarehany Andriamatoa Georges Alexandre tamin'ity androany ety mampiona Raikotorso. Latsaka ankaterena ny firenena
miariary taky ny tafoka andrefa-tanàna, very tanteraka ireo mari-pamantarana sy arofanina mandrindra ny fiarahamonina vokatry ny kolikoly. Ireo rehetra ireo no nanosika ny antoko maitso izay tariana Andriamatoa Georges Alexandre ijoro tsy akiambahamba anohana ny kandida Andry Rajoelina izay filompanorina ny vina IEM na Initiative pour l'émergence de Madagascar izay nambaran'izy ireo fa mifandraika amin'ny dina mpiarahamonina entiny antoko maitso hitondrana ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Filompanorina izay nitondra izany vina IEM izany dia nampisongadina ny finiavany irosy amin'ny fanarenana ny firenena ka nanehoany ireo toetra sy fipetra ary fitondratena ny fanindran-dalana amin'ny fijeren'ny antoko. Koa manoloana ireo voalaza ireo ny antoko maitso asin'ny Madagasikara dia manambara ampahibe maso horetany horendanitra anio manohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny IEM izay kandida ho filoham-pirenena ary maneho ny fahavononana ny fanometanana amin'ny fampandalinana azy ho filoham-pirenena. Nitondra ny heviny avy hatrany ihany koa ity filohan'ny antoko ity, ny amin'ny resaka mandeha milaza ny mahavoatonina ny anaran'ny kandida Andry Rajoelina izay ho tohanany amin'ny raharaha fanondranana andramena tsy ara-dalàna. Misy natao hoe présomption d'innocence. Avelao raha misy zany avelao ny lalàna ny tribunal zany ny anao ny fanadihadiana momba zany. Dia efa eo tsika miresaka fa hatramin'izao aloha dia ireo kandida rehetra itsika ireo mbola tsisy voeloko natoa nafahany nametraka ny filatsako-fidiana. Nambarany ihany koa fa tetika hanemorana ny fifidianana ny resaka fanorenana ifotony izay ataony antoko sasany. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany hoy izy no vahaolana amin'ny fanavotana ny firenena. Vonina anohana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo ny antoko lia raiky. Araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity araky ny fanazavana fandraiky amin'ny foto-kevitra sy ny vina napetraky ny antoko ny IEM. Fanadiny Yves Richard. Resy lahatra tanteraka amin'ny fanohanana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny antoko lia raiky amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy zao. Araka ny fanazavana ny filoha nasionaly ny antoko ny fandraika amin'ny foto-kevitra sy ny vinampampandrosoana napetraky ny lia raiky ny IEM na ny vina fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Efa maro ihany koa ny asa vita teto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Mazava ny IEM io zany mifandray amin'le hevitry ny foto-kevitry ny lia raiky le développement zay zany le programme ataony matipaika zay ary faharoa zay gn'asa mba fanataony izy ny tenen'ny chef de région teo ohatra fotony 13 mai zaza niteraka tamin'ny 74 ny namboatra anazy ataoko hoe zaza amin'ny maharay aman-dreny anazy président izy fa raha ny fatanorana tamin'ny 74 izy teraka ho raha eo ny mahay tamin'ny 72 izy tamin'ny 74 ny fanotonga tamin'ny nanao be ny tanàna io no nataony asa voalohany zay ka raha ny zavatra vitany ataoko angamba fa tsy ho vita ho fagnazavana eto misy zay maharesy lahatra anay fa tsy zay tsy manaonao fotsiny. Androany no nanao fanambarana ofisialy mahakasika izay fanohanany any Andry Rajoelina izay ny antoko lia raiky miantso ny ratsamangaiky ny antoko manerana ny Madagasikara ny filoha nasionaliny iary entana amin'ny fanohanana ny filohany tetezamita teo aloha indrindra amin'ny fanaramaso ny trangana labato samihafa mandritra ny fifidianana. Volana mahery mialohan'ny fifidianana fantatra ankehitriny araky ny fanadadina nataony OCCRP fa tamin'ity fitondrana rajonary mampianana ity sy ny fikapahana andramena betsaka indrindra ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ihany no ahafahana manafoana izany raha nambarany teo anivon'ny ministerany tontolo iainana. Fanadimy antarandriana. Gabraraka tanteraka ary nahazoana ny fanondrana andramena nandritry ny efa taona nitondran'ny filoha rajonary mampianana. Araka ny voka-panadihadiana nataony OCCRP na ny Organized Crime and Corruption Reporting Project ny taona 17 no maro indrindra ny fandripahana ny ala teto amintsika. Ity farany izay mametraka ny Madagasikara anatin'ny firenena efatra amin'ny fandripahana ala maneran-tany aorianan'ny Brésil, DRC ary Indonésia. Araka io filaharana io 7,7 sy R1,5 ny ala ripaka ny taona 17 tafiditra amin'izany ny andramena raha nambarany teo anivon'ny AVG. 510 000 hectares en politique en 2017. Raha ohatra ka ny ritme matany amin'ny 100 000 hectares tsika farafabetsany etramin'izay zany 500 000 hectares topoko mipodika hatramin'ny herintaona dia tsika angamba hoe Brésil le oloha indrindra dia
i Congo dia hoe Indonésia reo no nandritaka be indrindra fa raha miohatra amin'ny ala misy eo amin'ny firenena dia tsika amin'ny voalohany indrindra satria nahatratra efatra isan-jato zany takapasam-baniny ala teto Madagasikara. Afaka manontany koa nareo ny bianco sy ny samifina amin'ny tiraraha ity satria be da be ny fitoriana tonga any amin'ny lafin-javatra io fa bloqué au chaîne économique sy anti-corruption foana. Zay fitoriana be da be fa tsy tafavoaka mandrakity ny androany ary normal foana izy satria le olona fitondrana zany ifampiaro any izy no tena maty. Ahina ho misy ifandraisany amin'ny fanatontosana ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny fanazavana io io sy ny resaka fanondranana andramena. Tambazotra lehibe saingy ireo eo amin'ny fitondràna no mahazo vahana amin'ny fanondranana izany. Misy manoloana io ny fitakiana ataon'ny Transparency International Initiative Madagascar sy ny AVG ary ny fiarahamonim-pirenena. Fa ny tena angatanay dia ireo olona rehetrarehetra izay miasika amin'ny vatana nanao vatana sy akolaka anyreny milasaka kandida dia angatanay amin'ny ACC mba ho invalidena ny candidature satria tena mpamboto firenena hitanareo zavatra nation teo zany fa tamin'ny herintaona zao dia 510 millions akotika eto Madagasikara. Atsahako mihitsy aloha dia fikirakirana ny vaviloza ampiataony mangarary ataova ny fanadihadiana rehetra izay teny nomeny gouvernement zany teo masin'ny CITES engagement ndraisiny zareo nanomboka tamin'ny taona 2014 kanefa zavatra mbola tsy nataony hatramin'izao zany dia izay no takiana hoe ataovy dia izy raiso namana ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny fanaovana an'izay fikirakirana sy fanisana izay nareo vao mieritreritra ny hoe hivarotra ao aoriana ao dia aoka mihitsy fotsy amin'izao fotoam-pifidianan'izao koa ny anaovana an'izay fivarotana n'ilay andramena efa voaisa izay zany. Raha toka ny taona 7 no nanomboka nahazo vahana ny fanondranana andramena ary ny taona 17 no nahitana ny fidanganany fandripahana ala betsaka indrindra. Mampametra-panontaniana ny maro ny antony sy ny famakiana batsilana izany teo aloha sy ny andrasana izao iray volana mahery mialohan'ny fifidianana izao vao nanao izany. Aiza ho aiza ihany koa ny eo anivon'ny bianco manoloan'ny tirara sy ny valim-panadihadiana nataon'ny OCCRP ity. Ino ankilany no ny fepetra no raisy ny fiarahamonim-pirenena. Araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana, tsy ny fangatahana fanafoanana ny firotsako vidinana kandida no vahaolana hanongorana ny fanondranana andramena fa ny fanajana ny lalàna rehetra eto Madagasikara sy ny fanafoanana ny kolikoly. Hatrany amin'ny sehampanjakana tompona andraikitra toa ny eny anivon'ny fahatseranana, fitsarana sy ny maro hafa. Any Chine no ahondrana ny ankamaroan'ny andramena avy eto Madagasikara raha tsy ahivina. Niteraka resabe tamin'ity androany ity ny fanambarana izay nataon'ny AVG sy ny Transparency International momba ny raharaha fanondrana antsokosoko andramena eto Madagasikara araka ny antota taratasy. Eto ampelatana ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM dia ireo olona akaiky ny folo teo aloha Marka Ravalomanana sy ny folo Rajonary Mampianina no nomena alalana manokana tamin'ny taona 2024 anondrana andramena fanadina. Nanambara tamin'ny mpanao gazety io maraina io ny AVG sy ny Transparency International fa ny taona 17 no tena nirongatra ny fanondranana ny andramena teto Madagasikara. Ity antota taratasy eto ampelantanan'ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM ireto anefa dia maneho fa efa tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Ravalomanana Mark tamin'ny taona 2024 no nomena fahazon-dalana manokana hanondrana izany ireo mpandraraha akaiky ny filoha tamin'izany fotoana izany. Ny tompona andraiky mpanjakana nanaosy ny fanomezana fahazon-dalana hanondrana andramena io dia mbola misy tompona andraikitra ambony ankehitriny izay akaiky ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina hery. Ireo mpandraraha izay nomena lalana manokana hanondrana andramena tamin'izany fotoana izany dia ireo lasa solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana HVM ireo ny sasany ankehitriny. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny teraka resabe tamin'ity androany ity ny antony nanosika ny AVG sy ny Transparency International nampiantso mpanao gazety amin'izao vanim-potoana iatrihana fifidiana izao. Lafy vaovao hafa kosa indray dia vanim-potoana akatoko ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra mitombo hatrany ireo misandra ho mpanao gazety sy makavola amin'ireo mpanao politika isan'ny niaran'izany ny teto amin'ny Kolo TV FM. Ahenona tsy ho voafehy izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana fezo rafaly.
Miamorongatra amin'izao vanim-potoam-pifidianana izao ireo trangana fisolokiana sy fisandohana ho mpanao gazety fa hita lavitra tsy miankina maro no niaran'izany. Nisy ihany koa ny nisandoka ho mpanao gazety ny Kolo TV ka naka vola anetsiny maro tamin'ireo kandidà ho filoham-pirenena nandritra ny fotoana fanaterana atota taratasy filatsahako-vidiana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy vao izao no nisehoan'ny tranga tahaka izany saingy hita ho nianirongatra izany tato ato. Fomba fiadin'ireo misandoka ho mpanao gazety ny maka vola amin'ireo mpikarakara hetsika na mpanao politika saingy tsy misy lahatsoratra mivoaka n'aiza n'aiza. Tranga izay manimba endrika sy manaratsy ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Ahina iamafy ihany koa io tranga io amin'izao fotoana ankatoko ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana izao raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny rafitra samihafa toy ny ministera tompon'andraikitra sy ny olafitry ny mpanao gazety ary ireo haino aman-jery eto amintsika. Ho an'ny fotoam-pifidianana kosa tokony anana badge izay avy eny anivon'ny seni ny mpanao gazety hiasa amin'ny birao-pifidianana ny 7 novambra izao. 20 andro mialohan'ny datim-pifidianana no hanaovana ny fangatahana ary ny orinasa-gazety no manao izany ahafahana manao ny fanamarinana. Raha tsy haivina ihany koa, isan'ny mampirongatra ny fisandohana ho mpanao gazety ny tsy mbola famoahana ny karatra mahamatsianina amin'izao fotoana izao sy ny tsy fahafantarana ny tompon'andraikitra amin'ny sahana izany hoe izavy ireo mpanao gazety. Ity resaka ity izay ifandiran'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy eken'ny UCTU sy ny UCTS ny noty izay navoaka ny ATT farany teo izay adikan'izy ireo endrika fanavagavahana ka manambana anao fitokonana izy ireo manoloana izany mampiony Rakotarson. Namoaka noty ny ATT ny 12 ny volana aogositra ny amin'ny tsy maintsy anaovan'ny mpitatitra contre visite ny taratasy fahazoan-dalana 2 andro mialohan'ny haingana ho an'ireo fiara avy eto an-drenivohitra Antananarivo ho fain'ny mpanjifa na manao spesiala efa mihoatra ny 20 taona. Tsy azo atao intsony ihany koa azy ireo ny mitondra mpandeha mihoatra ny 100 kilometatra miampy toromarika maromaro izay tsy eken'ireo mpitatitra ny fanatanterahana izany. Miendrika fanavakavahana zay aminay satria any amin'ny faritany koa dia misy ireo suburbaine sy urbaine any amin'ny faritany zay manao spesial mivoaka makany amin'izay aleny ihany koa plus de 100 km tsy mahazo an'izao taratasy izao. Dia etsona ny mpitondra fanjakana aloha zany voalohany indrindra hoe lasa organisme de répression lay organisme de régulation ATT zany. Ka tsy mety zany zavatra izany. Tokony ho an'ny mpanao fitaterana rehetra ny fepetra raisina fa tsy ho anay rery satria izay dia mijery mahita fa raha resaka fiarakodia eny no jereny izay dia mahita fiarakodia misy ratsy lavitra noho ny anay ary any amin'ny national any amin'ny régional maninona indreny afaka manao tona amin'ny ferina. Nanambara nefa izy ireo fa azo atao tsara ny mbola mifampiresaka hisorohana ny mety isian'ny fitokonana. Tezitra ary tena tezitra daholo no mpitatitra rehetra hoe mila fandraisana fanapahan-kevitra ka mety raha tsy mandray fepetra amin'ny fanjakana amin'izao manoloana ny zavatra ataon'ny ATT zao mety ampitsahatra asa indray ny transporteur pitsahatra mihitsy tsika milatsinainy zay ny antsoina ny mpitondra fanjakana hoe organisme de régulation an'ny fanjakana ny ATT jerevoko ely tompoko ry ministère ny transport misy zavatra tsy mandeha ty. Ankoatra izay mbola nampatsiahiviny ireto mpitatitra nandritra ny fanambarana nataony fa mbola mitazona ny teny nomeny izy ireo manoloana ny tokony ampidinana ny vidin'ny lasantsy izay mbola tsy azahoana valiny mahafa-po avy amin'ny tompon'andraikitra hatramin'izao raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Resaka fananantany dia mitaraina vokatry ny tsindry azo lena izay ataon'ny teratany vahiny iray ny mponina amin'ny fokotany Ambodiady Ambohimanarina amin'izao fotoana izao. Izany mampitaraina ary toeran'izy ireo hatramin'ny farany ny fanotofana tany tsy ara-dalàna sy ny fampidirana fiara vaventy amin'ny lalankely. Fanadiny Yves Richard. Manao antso avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony amin'ny tsindry azo lena sy ny fanaparam-pahefana ataona teratany vahiny iray ny mponina amin'ny fokotany Ambodiady Ambohimanarina amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ireo mponina efa ny taonany maro no mandika ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fiarahamonina ary miantsy ady mivantana amin'ireo mponina ity teratany vahiny ity isan'ny mampitarain'ireo mponina ary tsy haikain'izy ireo ankehitriny ny fanotofana tany tsy ara-dalàna izay manimba ny tany mpambolena sy ny fampidirana ny fiara vaventy amin'ity lalankely ity. Misy
teratany vahiny zany sinoa nividy tany tetya amin'ny faritra Ambodiady dia ohatry mitatra le izy fa any amin'ny faritra tsy tokony ho azy novidiany no amindrany indray ny borne dia miororo le vahoaka satria dia hoe tsy maintsy ala amin'io toeran'io. Faharoa mamotika ny foto-drafitrasa izay nataon'ny fokon'olona eto amin'ny faritra Ambodiady. Ty Itsahantsika ty zao misy lalan-tany izay ambaranay fa ny fokon'olona eto Ambodiady no nanamboatra an'izy ity dia nandray fepetra ireo nametraka ny amin'ny hoe mba tsy ho azony camion lalovana zany ity toerana ity. Io vao hitantsika io ny camion tsy azo atao ny fanotofana tany anefa dia tsy menatra izy amin'izao reresantsika amin'ny efatr'oro zao izy no tatitra tany tonga nijeriny zava-misy teny an-toerana androany ny solombabahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina sy ny teo anivon'ny distrika raha ny fanazavana tsy tokony isy ambony lalàna ary tokony ampiarina amin'ny rehetra ny lalàna sy ny sazy indrindra mahakasika ny fanotofana tany tsy ara-dalàna. Tapitratrin'izay ny tapany voalohany vaovao manaraka dokavarotra isika orinan'izay no atantsika fa lasa toerana fitsaboana eny amin'ny zaridaina Anosy eny ho an'ireo zokiolona. Eo ihany koa ny asan'ny Patrika izay mpanolo semelle rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Love chocolate. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary Aout, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo Jenna a fait un vœu. J'en ai assez d'avoir 13 ans, je veux devenir une femme. Et a grandi de 13 ans à 30 ans en une nuit. Maman! Hé, pomme d'amour! Hé, pomme d'amour! Pas encore. Maintenant, tout le monde se l'arrache. Répète après moi, je suis Jenna Rink, brillantissime rédactrice. Qui, moi? Le rouge, la noire sans hésiter, celle-là. J'adore, t'es génial. Mais personne ne connaît son secret. J'ai 13 ans! Écoute ma vieille, si tu veux mentir sur ton âge, dis que tu as 27 ans. L'histoire d'une femme qui vit la vie dont elle a toujours rêvé. Jennifer Garner, 30 ans, sinon rien. Mister Canon bave comme un fou sur toi. Tu crois que je devrais lui parler? Araky ny bande-annonce teo iny 30 ans sinon rien izay indray no ronan-tsara rahantsika ny alina amin'ny 1:10 ora latsaka folo eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ataon'ny zokiolona fitsaboana tena etsy amin'ny zaridaina Anosy manoloana ny ministeran'ny raharaham-bahiny amin'izao fotoana izao. Ireo zokiolona manana aretina tosidra sy diabeta no mandeha tongotra eny Albertin Ramelarivo.
Eto amin'ny zaridaina nanosy manoloana ny ministera ny raharaham-bahiny, toerana fipetrapetrahana, lasa toerana fitsaboatena ihany koa amin'izao fotoana izao. Ireo zokiolona manana ny aretina tosi-dra sy ny diabeta no mandeha tongotra miodikodina eto mandritry ny ora iray. Za zany AVC dia natorin'olo hoe manitsakitsaka an'ity zany ozy dokotera hoe manitsaka an'ity tsara noho manao kiné dia nanitsaka an'ity zany. Ty mahatsara ny tosi-dra. Nantsahako teto zany zay 4 taona. Tamin'ny 2014 zany tratran'le AVC. Tanao za zany nanana tosi-dra ambony foana 18 foana ny tosi-dra. Dia nandeha dokotera dia isaky ny lany le pilina dia verina foana le 18. Dia tia natorin'olona anay manitsaka an'ity dia hatramin'izay nanitsahako an'ity tsy niankatra 18 intsony ny tension. Za fotsiny raha mahita ny tena hoe mararirary ny roako mandeha. Ilain'ny olona manana ny aretina tosi-dra sy diabeta ny didi-tongotra mandritry ny 30 minitra isan'andro raha nambara ny mpitsabo. Eo ihany koa ny fihinanana voankazo sy legioma. Tokony fameno foana ny fitsaboana amin'ny régime alimentaire zany na hoe ny sakafo tokony hohanin'ireo marary io. Ny tena ilain'ireo olona dia mihinana voankazo sy ny legioma zany. Dia ny fivadiana ny matavy avy amin'ny biby. Na le tavikena io na le menakazo avy amin'ny hena matavy ireny. Ankoatr'izay koa ny dia-tongotra tena ilaina. Farafaharatsa mba mandeha tongotra atsasakadiny isan'andro ampirina tsara an'ilay raha. Fa ireo rehetrarehetra ny teneniko dia fanampin'ny fitsaboana izay efa omen'ny dokotera zany dia ny fanafody na fanafodina diabety na fanafodina tosi-dra zany ireo aretin'ireo mantsy dia ilaina ilanana fanafody isan'andro. Tsy mifito taona ny fisehon'ireo aretina ireo saingy maro ny tsy mbola mahalala ny endrika isehony. Mbola vitsy ny manantona toeram-pitsaboana manao fitiliana na mitsabo ny tosi-dra sy ny diabeta ary ny aretina hazo avy aminy raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ny fahalafotsan'ny saram-pitsaboana sy ny saram-pitiliana no antony raha ny fanazavana hatrany. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray nentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ety Antsipiri izay entin'ny Fezora Valy. Nivoaka androany ny laharana 7/16 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Lohateny lehibe anatin'izany ny mikasika ny fifidianana filoham-pirenena, élection présidentielle du cirque en carnaval. Ao amin'ny pejy 4 sy 5 no ahitana izay. Média et internet, Facebook, en pierre d'achoppement. Ny sarin'ny pejy Facebook Andry Rajoelina 24 no asehony gazety ao anatin'izay. Ny andindiny kosa ao amin'ny pejy 7. Mbola setry ny politika ihany, Orlando Robomanana manana fijery manokana momba ny raharaham-pirenena, hita ao amin'ny pejy 120. Voaresaka ao amin'ny Matin Hebdo ihany koa ny mikasika ny zon'olombelona. Non-respect des droits de l'homme, l'État HVM, le premier responsable du malheur, ao amin'ny pejy 12. Mikasika ny baolina kitra kosa, Madagascar vs Sénégal, un remake des pareas contre les Lions à Mahamasina. Ao amin'ny pejy 9 sy 10 no amelabelarana izany ao amin'ny gazety. Mikasika ny fandaharany ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV kosa ny ao amin'ny pejy 10. Gaëtan Andriantsilavy no hitondra fanadihadiana manokana ao anatin'ny fandaharana lalino mikasika ny tsy fandriampahalemana any amin'ny distrikan'ny Maintirano. Olona 2 isan-kerinandro voan'ny bala ny toerana. Ny alahady izao amin'ny 7:00 no anarahanao izany eto amin'ny Kolo TV. Tahaka ny mahazatra ny asan'ny Patrika indray nentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity asa iray izay mifameno amin'ny fanambarana kiraro ary tsy mila fahaizana manokana. Michela Ranardzon. Eto amin'ny totoam-batonam-bondrona no miasa isan'andro i Patrika, 7 taona izy. Ireto semelle maro ireto no antom-pivelomany. Ratsorana, mamelona kiraro iray ho vaovao ny asany amin'ny fanoloana ny semelle na ny faladia kiraro. Tsy mila fahaizana manokana izany raha ny fanazavany. Nasa taonay zany dia mivarotra semelle sady manao réparation no manao création.
Misy emelana to zao fripéry tony fidina eny Mahamasina isaka ny alakamisy dia asogna ny tapony dia zay ohatr'izao fripéry zany to fa tsy local. Nao zao ty zao misy semelle ty zao efa miprepareko natao ohatr'izao zao ty zao ohatr'izao zay zany zay ny ilaivana an'ilay semelle tsy fo 3 taona zay fa hatramin'ny 3 taona zay teto foana. Alaina kany ampera zao miankina arakarany misy 10 000 misy 5 000 dia ohatran'ny chaussure-nao io zao dia asorina le tapony dia le semelle ny ilaina fa zay tsy mila tapony. Dia le tapony ndray kokoa moa minanay misy mividy dia alefa any amin'ny pavillon dia iny ndray kokoa izy ndray manao construction vaovaon'iny avy eo. Sokajiny Patrick Obraon eto amin'ny Totobatonambondrona. Amin'ny Nora Maraina izy dia efa eto manenjika ireo komandon'olona maro. Ny alakamisy kosa ny fotoana fitsondroan'ny kiraro fripy eny Mahamasina azony ireo semelle ireo. Miantoka ny famelomana ny vady aman-janany ity asa fanoloana faladi kiraro ity raha ny fanazavany. Ka le semelle nge mavelona anao le izy dia ohatr'izay le fianarana io fa ohatran'ny don io tsy hoe ny anarana le zany miny efa hatramin'ny ray aman-dreny zany le izy. Tsay atreto aloha hatramo zay mavelona izy atreto rehetrarehetra vita sakafo kolazy jiro rano makarano rehetrarehetra complet hatramin'ny fitafiana zany izy daholo zany. Arivo ariary hatramin'ny 5 ariary ny manolo semelle iray eto amin'ny Patrick. Miankina betsaka amin'ny habeany zany. Ankoatra ny fanoloana semelle dia manamboatra ireo simba madindinika amin'ny kiraro ihany koa izy, hanampiana ny vola miditra raha ny fanazavany hatrany. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny digany ampahifadalana eo amin'ny fiadinany amboaran'i Madagasikara. Endrika famaranana kely izay fionana eo amin'ny Fosa Junior Boeny sy Knaps Sport Itasy. Henri Florian. Hangotrikotroka ny lalao ampahifadalana eo amin'ny fiadinany amboaran'i Madagasikara Tailmakofo 2010 taranja baolina kitra. Ny alahady 12 Aogositra ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Votovorona sy ao amin'ny kianjan'ny Rabe Mananjara Mahajanga. Ifampitanany Mahajanga ny Fosa Junior sy ny Knaps Sport ary ny Elizeko Plus sy ny Azama Parafaravola. Etsy amin'ny kianjan'ny Votovorona indray ny fifanandrina ny Isoka Foot sy ny Kosfa ary ny AS Adema sy ny FC Ilagaka. Ireo araka izany no fionana amin'ny alahady ho avy izao izay vokatry ny antsapaka natao ny voalohan'ny herinandro teo. Isan'ireo lalao tena hiady tanteraka ary endrika famarana kely mialohan'ny fotoana ny fifandonany ny Knaps Sport Analamanga tompon-dakany Madagasikara sy ny Fosa Junior Boeny tompon'amboara tamin'ny taondasa. Atreto tsy mbola naresy ny Fosa Junior teo an-kianja ny Knaps Sport everiny rehetra fa izay tafavoaketo no mety hibata ny amboara amin'ity taona ity. Mbola ady tsy vita ihany koa ny lalao faharoa eo amin'ny Elizeko Plus sy ny Azama Parafaravola. Tsy maintsy ady mafy ny Elizeko satria ity fifananany ity no sisa antenainy. Ny ekipin'ny Elizeko Plus raha teo izay manana olona amin'ny mpanazatra ankehitriny. Araka ny loharanom-baovao azo mantsy ny alatsy ho mpanazatra ny Elizeko Plus Analamanga intsony Irabe Arso Hery Manitra fantatriny maro amin'ny hoe RB. Voalaza fa tsy mifanaraka sy tsy mety amin'ny mpilalao ny Elizeko ny taktika ny ty mpanazatra ity ka natonga ireny vokatry ny totongana ireny. Rirom sy Bob ary Tina araka izany no hitondra vonjamaika ity ekipan'ny Elizeko Plus Analamanga ity. Amin'ny alahady ho avy izao araka izany ny dingana amin'ny mpahifadalana ao anatin'ny Tailmakofo de Madagasikara 2010 ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Zimbabwe nanao fanambarana androany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana any an-toerana fa Emerson Mnangagwa no lany filoham-pirenena fanadina. No mafisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Zimbabweanina fa lany ho filoham-pirenena any an-toerana Emerson Mnangagwa hitantana ny firenena mandritry ny 5 taona izany ity tanana kavanana talohan'ny Robert Mugabe ity. Notsipahany RCC ny fitoriana napetraky ny mpanohitra Nelson Chamisa. Raha ny fanazavana tsy nisy porofo narosiny ireo mpanohitra amin'ny fisiany alabato ka tsy mitombina araka izany ny fitoriana. Nanaiky izany avokoa ireo mpitsara
miisa 5 ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana any an-toerana. Raha ny antontanisa farany araka izany dia lany tamin'ny salanisa 50,800 i Emerson Mangawa, raha toka 4,700 no azo ny Nelson Chamisa izay avy amin'ny antoko mpanohitra MDC. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mpiarin'ny zon'olombelona misy 5 no mety hovehoelika ho faty any Arabia Saodita ary vehivavy ny iray amin'izy ireo noho ny hetsika fitakiana ny ampiarana ny zon'olombelona izay natao tany amin'ity firenena ity. Fanadiny amin'izany France 24. Namohan'ny fitsarana any Arabia Saodita sazy fanamelohana ho faty ireo mpiarin'ny zon'olombelona misy 5 any an-toerana noho ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo mitaky izay fampiarana ny zon'olombelona izay. Vehivavy ny iray amin'izy ireo manaitra ny sain'izao tontolo izao ny mpikambana amin'ny Amnesty International manoloana ity tranga fanenjehan'ny fitsarana any Arabia Saodita ity ireto mpiaron'ny zon'olombelona ireto. Na dia nisy aza niezaka nataon'ny prince saodiana amin'ny fampitovian-jony lahy sy ny vavy any an-toerana dia hita sy tsapa fa mbola mitoetra ny anivon'ny fiarahamonina saodiana ny faneriterenany fahafahan'ny vehivavy ka ireo olom-pirenena mahasahy mijoro manohitra izany fomba ny fiarahamonina saodiana tsy manome toerana ny fahafahana sy ny zon'ny vehivavy izay dia mbola enjehan'ny fiarahamonina ary ahiditra miponja avokoa. Ary misy mihitsy aza amin'izy ireo no voaheloka ho faty sy voaheloka ho faty amin'ny alalan'ny fanapahan-doha toy ity vehivavy iray amin'ireo mpiarony zon'olombelona vao noelohy ny fitsarana any Arabia Saodita ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany nanaraka izany soava-magnantro dia aveloma voadaly tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.